Ono ny fanjakana ve velomina sa mpamelona. Androantsika dia hiresaka momba ny anjara toeran'ny fanjakana ao anatin'ny fampandrosoana amin'ny firenena mandroso. Miarabantsika rehetra tsara tsy maraina ity. Ny fanjakana ny ivelany dia tsy mionona fotsiny amin'ny hetra. Ny firenena ny ivelany dia manangana projet mba hamelomany ny tenany. Nitady vola ny fanjakana amin'ny alalan'ny métro, nitady vola ry zareo amin'ny alalan'ny TGV, amin'ny avion am-panjakana. Mamorona musée ry zareo, mamorona parc d'attraction, mamorona zoo be dehibe ry zareo mba hamelomany ny tenany. Mamorona produit service ry zareo mba hamelomany ny tenany. Any ivelany misy ny atao hoe orinasa mpanjakana. Any ivelany actionnaire amina entreprise privée ny fanjakana. Zany hoe miray miombina antoka mihitsy hampandrosoana entreprise privée. Hoy Adam Smith zay hoe ny fananakarenan'ny firenena ray dia miainga amin'ny création de richesse zay ny foroana ny fanjakana. Hatramina Madagasikara ny Madagasikara dia ny mpandrara sy ny salarié no tena mpamelona ny fanjakana amin'ny alalan'ny hetra, amin'ny alalan'ny IRSA, amin'ny alalan'ny taxe sy redevance. Rariny loatra raha mibabotrosa foana Madagasikara satria mihinana be ny fanjakana nefa tsy miasa sy tsy mamorona orinasa mihitsy. Mazoto homana be nefa tsy mampidi-bola. Be loatra ny isan'ny mpiasam-panjakana. Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony hanino ny fahabetsahany kara mampiasa-panjakana ambony io sy ny indemnité samihafa ny zareo, fa ny olana dia tsy mahay mitady vola mihitsy ny fanjakana fa mahay mitrosa koa kanefa. Eto amin'ity firenena ity ihany no misy an'izany hoe indemnité de crédit de communication ana haut fonctionnaire ray hoe 50 millions d'ariary par mois zany. Eto amin'ity firenena ity ihany misy an'izany hoe carburant par mois 80 millions d'ariary, prix ana imprimante de bureau 49 millions d'ariary, raha mapapier à 4 anankiray 800 000 ariary. Tsy maninona nge na dia malany 1 milliard par tête amin'ny volany gasikara arany nareo. Fa condition kosa ny hoe mitondra valeur ajoutée ana 2 milliards par tête ho an'ny Madagasikara. Tsy maninona nge na dia malany an'izany vola be zany ary nareo e. Raha mamorona projet ameloma ny fanjakana ny tenany manokana dia tsy maninona. Mahay mitrosa loatra nareo fa tsy mahay mamorona loharanom-bola mihitsy. Ry fanjakana, ela loatra no nibabenay vahoaka nareo, nitamberina makany amin'ny vahoaka nefany tena manefy. Ry fanjakana, roviana sy amin'ny firika vao mba tsy tsetsitra anay be loatra tsony nareo. Roviana nareo vao mba havita hamelona ny tena nareo amin'izay. Ianareo ve ny te hanao fety dia izay no miantoka. Roviana vao ny mahasoa anay no ataonareo loha laharana fa tsy ny mahafinaritra. Ary mba roviana vao mba atao entretien reny mba projet mba mampidi-bola ireny. Ohatra fotsiny hoe tsy mba zaza. Tsy mba zaza ane amin'izao fotoana izao tsisy biby e. Tsy mba zaza ane tsisy mpamely reo mba ambona biby mba misy ao e. Tsisy manome sakafo. Roviny reny mba fananantsika reny reny fananana mampidi-bola reny no mba karakarainareo. Tsara ty Madagasikara ty fa hoy izay hoe enganye ka azo mpitondra mahay mamorona loharanom-bola amin'izay Madagasikara. Tsara ty androany ty.